أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tera ho an'Andriamanitra tompon'izao tontolo izao, Andriamanitra ilay bendrafo, ilay be fiantrana, Andriamanitra ilay nampidina ny boky masina Qur'an, ary ilay tompoteny ao amin'ny boky masina Qur'an, ary sojanon'Allah ihany koa no ho an'ny mpaminany Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ary tia koa ny marahabantsika rehetra amin'ny fomba fiarabana tsara indrindra hoe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ny lesonantsika androany dia mahakasika ny fampianarana ny boky masina Qur'an, satria ny tanjonatsika dia mba rehefa mamaky ny boky masina Qur'an mba tsy ho hisy diso ny famakiana ny boky masina Qur'an, fa amin'ny lalanany famakiana na amin'ny ilmu tajwid tokoa no ampiharitsika, no tokony ampiharitsika rehefa mamaky ny boky masina Qur'an. Ka amin'ny lesona ity isika dia hiditra amin'ny atao hoe al-hamsu. Ino moa no atao hoe al-hamsu? Raha adika arabak-teny ny atao hoe al-hamsu dia midika hoe bitsika na hoe ny bitsika, zany hoe feo mibitsibitsika. Fa raha adika arakevitra kosa ny atao hoe al-hamsu dia midika hoe tindrim-peo na hoe shidda miaraka amin'ny bitsika, zany hoe amin'ny fotoana iray zany ny tindrim-peo miaraka amin'ny feo mibitsibitsika ampiarahana amin'ny fotoana iray. Izany lalàna izany dia ampiharina amin'ny kiafo sakina na kiafo mitondra sokony, ary ampiharina koa amin'ny ta'u sakina na hoe ta'u mitondra sokony. Ka tahaka izao zany ny endriky ny lela rehefa manonona ny kiafo sakina sy ta'u sakina, zany hoe mamoaka ny rivotra avy any anatiny avoaka eo amin'ny molotra rehefa manonona ny kiafo sakina sy ta'u sakina. Tahaka izao hitatsika amin'ny sary zao zany ny endriky ny lela rehefa manonona ny kiafo sakina sy ta'u sakina. Ka andao ary isika anka ohatra hoe ahoana marina ny tena fomba fampiharana ny al-hamsu raha ampiharina amin'ny kiafo sakina sy ta'u sakina. Ka toy izao ary ny fampiharana azy, alaitsika ohatra voalohany ny kiafo sakina na kiafo mitondra sokony. Tahaka zao ary ny fomba fampiharana azy: ak, 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 zany hoe ara-tenenitsika teo dia hoe mamoaka rivotra ary avoaka any amin'ny molotra, tahaka hitatsika ito amin'ny sary ito ty zany. Zany hoe ny lela zany, ny atin'ny lela apetaka eo amin'ny lanilany mba hamohan'ny rivotra mankany amin'ny molotra. Ak, 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 yaktubun, 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 yaktubun.
dhikrak, dhikrak, dhikrak. Tahak'izay zany ny fomba fanononana ny kiafo mitondra sokony rehefa mamaky azy. Tsika zany hoe ny kiafo rehetra mitondra sokony ao anatin'ny boky masina Qur'any dia tokony atao an'izay fomba famakia zay raha amin'ny ilmu tajwid no jerena. Andao koa ary tsika haka ohatra amin'ny ta'u mitondra sokony na hoe ta'u sakina. Ats, 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 ats. Tabats, tabats, tabats yada, tabats yada, tabats yada abi lahabin wa tab, tabats. Huqqat, huqqat, huqqat. Tahak'izay zany ny fomba fanononana ny ta'u mitondra sokony. Ka mety hisy ilaza hoe amin'ny fomba hoana ny tindrim-peo miaraka amin'ny feo mibitsibitsiky no hiaraka amin'ny fotoana iray. Dia eto zany dia hitantsika sahady fa afaka miaraka tsara ny tindrim-peo na hoe shidda miaraka amin'ny feo mibitsibitsiky na hoe ny bitsika amin'ny fotoana iray. Ka ny ta'u rehetra izay mitondra sokony ao anatin'ny boky masina Qur'any sy ny kiafo rehetra izay mitondra sokony ao anatin'ny boky masina Qur'any dia mila ampiharina io alhamsu na hoe tindrim-peo miaraka amin'ny feo mibitsibitsiky io. Ka inshallah zany mba azahoatsika tombotsoa ity fampiharana ity. Ny tanjonatsika moa zany dia hoe mba tsy hamaky diso tsika rehefa mamaky ny boky masina Qur'any fa ovakitsika zany amin'ny lalànany tajwid, amin'ny lalàna izay nitiavan'Andriamanitra azy. Ka inshallah zany mbola ity koa ny lesonatsika manaraka. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.